Ambohidahy misy manozongozona ny sezany Filohan'Ny ACC andriamatoa Florent Rakotoarsoa amin'izao ankehitriny izao ary mbola lasa miteraka resabe izany antambazotra antserasera amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity Chaine ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny raharaha ao ambohidahy ao amin'ny ACC ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Mitohy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Maroc sy Madagascar. Nandray ny masovoho Marocanina ao Madagascar andriamatoa Mohamed Benjilany ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany ny général de division Filohan'Ny de Roland tamin'iny androny omaly iny fionana izay niompana tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Maroc sy Madagascar izany rehetra izany. Tsy hivina fa efa hatramin'ny ela no nisy ny fanaraha-piaraha-miasa teo amin'ny firenena roa tonta tamin'ny taona 2014 no nanombohana manokana ny fiaraha-miasa teo amin'ny sehatry ny fitantanana ny tany izay nohavaozina sy naverina no velomina indray izany ny taona 2013. Ny fantoka indrindra tamin'ny endrim-piaraha-miasa amin'ny fanatanterahana ny PNTA na politika nationale de l'émergence du territoire sy ny SNAT schéma national de l'émergence du territoire ny dinika ary koa tamin'ny fanatsarana ny fampandrosoana ny tanan-dehibe sy ny tanàna vaovao izay ao Madagascar ao. Nambaran'ny masovoho Marocanina fa hisy ny fiaraha-miasa manokana amin'ny agence de conservation foncière marocaine izay heverina fa hanampy amin'ny fanamafisana ny fitantanana sy ny fiarovana ny fananantany ao Madagascar ao. Etsy ankilan'izay dia feno 30 taona amin'ity taona 2024 ity ny bureau ny fananantany midika izany fa efa tena antitra ary betsaka amin'ireo taratasy tamin'izany no efa very sy rovitra ary tsy hita intsony ka miteraka olana sy ny ady tany amin'izao ankehitriny izao. Ho famahana ny olana mahakasika izany dia nisy ny fionana teo nisy ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany général Filohan'Ny de Roland sy ramatoa Park Jin-hoon izay masovoan'ny Republika Koreana Atsimo ao Madagascar ao no resahana tamin'izany sy ny fidirana amin'ny tontolo nomerika na digitalisation itehirizana ireo totakevitra sy ireo tsara fantatra momba ny raharahan-tany amin'izay mba voatahiry avokoa ireo rehetra ireo mba tsy ho very na firotoana mifandimby ary hanampy amin'ny famatsiana fitaovana ilaina sy anatanterahana izany ny Republikan'ny Korea Atsimo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Midika izany fa mety hiroso amin'ny resaka digitalisation izany ny firenena malagasy ao anatin'izay resaka raharahan-tany izay hatrany. Taom-baovao amin'ny mahazoky sy zandry mpirahalahy eo anivon'ny foloalindahy malagasy dia tonga ny arahaba sy ny rarisoa any général Filohan'Ny de Roland izay ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany tao amin'ny bureau tao anosy tao i colonel Fanevo izay komandry ny vondrotom-pialovana menabe tamin'ity herinandro ity hatrany. Famahana ny olana izay sedrainy vahoaka no voaresaka nandritran'izay fionana izay indrindra ny mahakasiky ny ady tany izay miteraka ny tsy fandriam-pahalemana indraindray ka mitohy ny fiaraha-miasa eo amin'izy roa tonta ireto amin'izao ankehitriny izao mba ho famahana an'izay olana rehetra izay voaresaka izay. Nosy be indray sarona ireo olana izay 70 izay hivoaka ntsokosoko any Mayotte. Anisan'ny mbola olana mipetraka ao Madagascar ny fahasarotany fivezivezena makany ivelany hanika misy mivoaka ntsokosoko ny sasany mba hijery izay mahasoa azy mandany vola be mihitsy aza indraindray kanefa tsy ara-dalàna akory izany ka izao olona 70 indray no sarina saika handeha ntsokosoko any Mayotte ny 20 janoary 2024 lasa teo iny nahitana rongony telogony niaraka tamin'ireo raha ny fanazavana nataony zandary hatrany avy any Nosy-be ihany sambo kely amin'ny sary ity no nirahan'izy ireo raha saika hiondrana ho any Mayotte izay. Eny tsisy fanomezantsiny amin'izay fiondranana ntsokosoko zay satria iaraha mahita sy iaraha mahalala fa sarotra ny fiainana ao Madagascar ao indrindra ny resaka fitadiavan'asa ao Madagascar ao dia tena manano sarotra izany rehetra izany ka izay indrindra no isany antony mahatonga ny tanora malagasy marobe izay mitady hirika rehetra mba hialana ny Madagascar andeha hiasa any ivelany ihany na dia somary sahirana aza ny miasa any ivelany ihany fa leo ihany miasa amina be karama na dia sahirana aza toy izay mijaly nefa ny karama sady efa tsy zarazary no
mbola maro ihany koa ireo tanora izay tsy mananasa ao Madagasikara ao anatin'izany rehetra izany ka raha toa ka tiantsika ny tsisiny izay fialana antsokosoko hivoakany Madagasikara izay dia tokony eo amin'ny sehatry ny asa ny matimatesana tokony andraikitra rehetra mba homena anireo tanora maro isan-karazany ary tokony matimatesana ihany koa ny eo amin'izay fijerena ny karamany tsirairay izay mba hialana amin'izay fivoahana any Madagasikara izay fa tsy hoe sakana ny nikizy hivoakany Madagasikara nefa ny asa aza dia tsy misy ka lasa miaina ao anatin'ny fantrana lalina sy izay rehetra izay nivoaka malagasy rehetra indrindra fa ireo tanora amin'izao ankehitriny izao andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity resaka teny ambohidahy ity hatramin'izao fotoana izao dia mikatona tanteraka tsy misy afaka miditra amin'ny toerana misy ny birao ireo mpiasa sy ny mpikambana eo amin'ny fitsarana avombalalam-panorenana nanomboka tamin'iny andro ny omaly iny araky ny loharanom-baovao dia nisy ny fifidianana fanesorana ny filohan'ny ACC andriamatoa Filohan'Ny tamin'ny andro ny 20 janoary 2024 iny fa mbola tsy nivoaka ofisialy ny valiny kanefa raha tokony ho izy dia tamin'iny andro ny afaka omaly iny ihany noho ny fidinana ny solony saingy nahemitra indray izany tamin'iny andro ny omaly maraina iny raha ny zava-misy voalaza nefa nisy ny fanapahan-kevitra manokana ny lapa mba tsy hisiny io fifidianana io araky ny fitsipika anatin'ny mifeny fitsarana avombalalam-panorenana dia rehefa feno ny fetra isa izay takina izany hoe enina amin'ireo mpikambana 9 dia afaka mandray fanapahan-kevitra izy ireo rehefa azo sasamanila dia ara-dalàna ny fanapahan-kevitra raha ny vaovao rehatra any dia 5 tamin'ireo mpanolo-tsaina ao amin'ny fitsarana avombalalam-panorenana no nandany ny fanesorana ny filoha ka hoarantsika eto ny mety hoton'izay raha ao ambohidahy izay satria misy manozongozona ny sezany andriamatoa filohan'ny fitsarana avombalalam-panorenana amin'izao ankehitriny izao io moa zany tsy misy hijanona amin'ny toerana mandrakizay izany satria ny toerana ifandimbiasana fa matoa misy izay fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana sy fanoloana an'izay filoha izay dia misy ny zavatra izay hitan'ireo mpiasa izay namany ao tsy mety tsy zakan'izy ireo matoa miditra amin'izay fanapahan-kevitra izay ireo mpiasa ao anatin'izay ka dia hoandrasantsika ny mety hotoin'izay ary engane mba hivoaka ny marina mahakasika an'izay raha ambohidahy izay mba hialana amin'ilay hoe honohono sy ny resaka mandeha etsiroa indrindra fa tapaziritsirasira Facebook amin'izao fotoana izao dia maro ny zavatra izay miparitaka etsiroa ao anatin'izany rehetra izany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomoko lasy tomoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahito isan'andro tomoko lasy tomoko vavy mankasitraka dia mirary soa